tsara sika jiaby. Akory anandria, akory sa, akory lie. Salama tompo. Ny vaovao nisongadina tato anatin'ny 420 olo avy hatrany ary no hoarosanareo. Mahafapana tokoa ny resaka HBAO, HCR eto Madagasikara tato ato zay. Rehefa nandeha mihetsika fanehoana ny fahatapahana isan'andro amin'ny resaka jiro sy rano de listasy de reny koa fa nilahatra ireo vahoaka very-trano sy tany noho ny projet mpandrakana ka voatery miala sy mandao lifonenany sy ny taniny izay efa niaina ny razambe amin'ny tany aloha-tany Atsiniely. Saingy ny fandrakana foana moa no tompon-teny farany sy mandeha miezaka sy ny talao eny hatramin'ny fandoliana tamin'ny filoham-pirenena aza tena nataon'izy ireo mba tsy handravana ny tranon'izy ireo. Indrisy anefa fa toy ny antso any amin'ny efitra ihany izy ireny. Tsy misy mihaino akory de io kofa nietsika ny vahoaka tany Toliara fa tsy manaiky ny fanokafana ny orinasa basy Toliara mifarapara ny volana marsa teo ananao diaby ny azo an'Andavigoy. Tsy tonga hatramin'ny farany anefa izany hetsika izany fa notsenain'ny Zanahary nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ry zareo hanaparitahana ireo vahoaka ireo. Okany nisy ny naratra tamin'ny Akila sy ny anaminy vokatry ny fifandonana. Nahazo fampitandremana moa ilay mpanao gazety ao toerana izay nampiena mivatana tao amin'ny sotsa sosialy ny fisotsany ity etsika ity. Fa raha mbola manerina toy izany ao amin'ny sotsa sosialy Facebook ao izy dia hosazina, izany hoe ho tapenam-bavy avy hatrany ity mpanao gazety ity. Ny apitsino ihany dia nosambolona tao amin'ny trano fonenany koa ny kolonely Fanapero satria anisan'ireo olona nitarika ity diabe ity ny tenany. Teo dia tsy hay intsony izay toerana nitondrana azy. Ny alahady 30 marsa teo vao nahalala ny fianakaviany fa voatazana tao amin'ny toby fiadanana eto Antananarivo izy. Izay ny fianakaviany va hazo ny renivohitra niaraka amin'ny fanafody izay tsy maintsy hohaniny no ny aretina mitaiza azy. Izy raha teo efa nahazo azo taona. Niakatra fitsarana kosa izy ny talata voalohany volana aprily teo tao Anosy ka tsy nisy nahita ny dirany tao. Satria na ny fiara mitondra azy aza dia fiara tsotra na antsoina hoe voiture banalisée. Moa ireo zandary mitondra azy koa dia nanao fanamian'ny olon-tsotra tsy nisy nahatsikaritra. Natao ohatra ve ny mpitondra raha natao fatabahoaka ny ambosiora ny akaran'ny fampanoavana sao ho tome volona teny Anosy ka hanahirana ny anala azy ireo. Tany Toliara ireo zandary nitory azy hananinona no nentina taty Antananarivo izy no notsarainy. Nahazo sazy 3 taona miantona moa izy ka tsy zany. Izay no sazy azony navoaka ny tribunaly ao Anosy ny volana avrila teo. Izao ndray mietika sy mitokona ireo mpivarotra amoron-dalana teo Analakely nandritra ny 2 andro rehefa noesoriny ben'ny tanàna vaovao Ramatoa Arilala izay nandara azy ireo tsy azo hivarotra idroma sy afindra toerana. Tsy nakasitraka izany ry zareo mivarotra ireto ka izao nitokona sy nilanja sora-baventy izao ary nanarana ny arabe miazo an'Analakely iny nandritra ny ora maromaro moa zareo tamin'izany. Noraisin'ny Ramatoa Arilala moa zareo ny alatsinainy 30 marsa teo saingy tsy nahafapo azy ireo ny valitiny sy ny tolotra nomeny ity ben'ny tanàna ity. Izany ny toy ny hetsy nataon'izy ireo na dia feno mpitandro filaminana aza teo Analakely. Misy ono no saika anararoatra izao hetsika izao ireo mpanao politika sasa natao amin'ny mpanohatra io na ny avy ao amin'ny fitondrana mba anaratsiana ny ankilany ho ilazana fa zareo mpanohatra no ambadika eo. Mpanohatra kosa miteny hoe zareo ao amin'ny Hiromara ihany no ambadika eo. Ny maro anisa tamin'ity antsika nefa tsy bado satria ny antom-pivelomany mihitsy no voakasy nahatonga azy ireo nidina andala amin'ilay toy izao. Maro tamin'izy ireo koa no voafitaka sisy doka tamin'ireny fampilezan-kevitra fifidianana ben'ny tanàna farany teo ireny. Anisany nampitsaotra azy ireny hidina andala amin'ilay. Mitondra vokany tokoa anefa ny tsy fanekena ilefitra teo anatin'ny ben'ny tanàna sy ny fandaminana tasainy atao teo Analakely satria dia nanaiky ny iverenan'ireo mpivarotra eo amin'ny toerana atzay ihany ny kominina nanomboka androany ho aprily. Ny lefitra i Ramatoa Arilala leso azy tsoahana na tanam-polo aza no entinao mitakiny zonao dia andresy ianao nanoloana ireo mpamorotra anao indrindra rehefa miray ina sy say. Raha mitifitra teo kosa ny zandary ka nisy raha latsaka teo dia nitondra ity fandrakany ity tany amin'ny fiodanana satria ny vahoaka malagasy tsy atao sorona intsony ampy izay raha latsaka teto izay. Lesona tsara ho anareo mpanohitra koa iny toedra raha iny. Hatreto mantsy dia resaka fotsiny no betsaka ataonareo fa tsy arahana azy. Mametsaka ny mandram-piona vetivety indray tompo.